Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny Alahady amin'ny 7:00. Dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana Dinika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra ary ny tambazotra tserasera. Andriamatoa feno manjato ranaivorazo ny vahintsika tao anatin'ity fandarana ity mpikambana eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ny tenany ary ampatsivina fa nampiofana ireo délégué ho an'ny antoko tiako Madagasikara izy nandritra ny fifidianana kominaly farany teo. Dia miarabanao feno manjato ranaivorazo tafaverina indray tao amin'ny plateau MBS. Miarabanao namanao Joël, miaraban'ny mpiara-miasa rehetrarehetra atao amin'ny MBS ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra manerana ny nosy sy ny hatrany ivelany rehetra. Naverina nasaina Andriamatoa feno manjato anatin'ity fandarana ity satria hiverina hiresaka ny osika nandritra ny fifidianana antsika atao anatin'ity fandarana ity dia tonga dia apetraka avy hatrany ny fanontaniana ary inona no tena hoe karazana osika miseho nandritra ny fifidianana farany teo iny satria anao nanaraka akaiky ny fizotrany fifidianana iny feno manjato ranaivorazo. Alohan'ny amalena izay fanontaniana izay aloha dia tsara ihany mitondra fanamariana satria taorian'ny fivoahana ny vokatry ny kominaly raha teto Antananarivo no resahana izay tokony ho tany amin'ny tapatapaky ny volana Desambra no hivoaka ilay izy dia naroso aloha izy satria taty amin'ny herinandro aloha tamin'ity volana Desambra ity dia efa navoaka ilay voka-pifidianana tsy ofisialy navoaka ny CENI. Dia mananambara ihany tena manoloana an'izay satria maro ny femandeha sy fitaraina natao aorianan'ireny fifidianana ireny. Misy ary ny olona milaza miteny hoe rehefa iny ny vokatra dia tokony hiandry am-pitoniana izay vokatra voakan'ny tribunal administratif tsika. Na hoe izay aloha ny vokatra dia ekena azy eo na izany na tsy izany amina nandinika manokana ny raha-pifidianana sy nandray anjara amin'ny vatana tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana iny ny tena dia tsy maintsy mijoro ihany ary mananambara satria besaka ny azo lazaina hoe tsy fahatombanana teo ihany koa le hoe natao mihitsy isin'izay tsy fahatombanana izay mba entina mety amezana tombon-dainy ny kandida ary ny kandida-mpanjakana ny tena tenenina eto raha resaka fifidianana kominaly indrindra ny teto Antananarivo. Amalin'izay fanontaniana izay fa tiako manazava amin'ny PM sy ny sarababem-bahoaka aloha momba ny resaka liste électorale tena mahabe resaka io. Fatatsika satria izay zao fitakiana ataony avy amin'ny antoko tiako Madagasikara le hoe fampitahana ny listra tamin'ny fifidianana kominaly sy ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Azavaintsika fohy ary ny tena fototra izay olana izay. Araka ny lalàna aloha dia ny antsoina hoe RAL, renouvellement annuel de la liste électorale dia manomboka ny voalohan'ny volana Desambra isa-taona io mifarana ndraiky amin'ny 30 janvier. Fa mbola misy dingana rahana moa mandritra ny volana février sy ny mars hatramin'ny 15 avril. Fa ny tena fanavozana ireo liste io zany dia 1er décembre hatramin'ny 31 janvier. Zany hoe rehefa farana zany fanavozana liste io zay ny didy amandalana ny 15 avril dia tsy tokony sokatra intsony io liste électorale io. Raha tamin'ny fifidianana kominalina teo zany fatatsika tsara mihitsy fa tamin'ny volana mai 2019 ny fifidianana député. Zany hoe efa nikatona zany lisy fifidianana nandeha fifidianana député. Noho izany ny fifidianana kominalina izay taty amin'ny volana novambra zany dia tsy mbola tafiditra atao anatin'ny fanavozana isa-taona ny liste électorale mihitsy. Tadiditsika tsara mihitsy koa fa nandritra ny fifidianana présidentielle dia nandeha fifidianana député be dia be ny olona no nitaraina hoe fa naninona izahay no nalàna atao anaty liste électorale. Fa dia nanazava ny CENI izay fatatsika hatrany ary sakia miteny fa dia mipetraka foana eo amin'ny fanafatra farana ny didy amandalana. Dia rehefa manazava an'izay ny CENI dia niteny fa efa mikatona ny fanavozana ny liste électorale ka dikan'izay na mitaraina fahazato faharivo ary ianao tsy tafiditra ao anaty liste électorale intsony. Tena zava-nahagaga nefa tamin'ity fifidianana kominaly ity. Raha tokony tsokotihana intsony zany io liste io dia lasa misy olona nifidy tamin'ny fifidianana député tsy tafiditra intsony tao anatina liste électorale tamin'ny fifidianana kominaly teo. Ary tsy vitan'izay ihany fa le laharana rehetrarehetra ny laharan'ny mpifidy izay misoratra amina
soratra kely ry amin'ny karaha-pifidianana iry rehefa avy mifidy izy hoe ato amin'ny bureau mpifidianana zao anao no mifidy laharana zao zao misy anao ato anaty liste électorale miova ary ny akabeazany dia niemotra daholo na ny roso ary misy elanelana lavitra mihitsy ohatra zany hoe mame ohatra hoe raha numéro ohatra izy ohatra hoe 32 izy tamin'ny fifidianana député dia miemotra any amin'ny 40 na 50 izy ndre misy elanelany be mihitsy izany no tena manazava fa voakitika le liste électorale ary eto zany dia tena hoe misy finiavana mihitsy ve nanovana kajy ny nikitiana ny liste électorale satria rehefa nokitiana tokoa le liste électorale dia io fa mifandraika amin'le osoka hita tamin'ny fifidianana communal teo ny fikitiana ny liste électorale iny raha tsy teny ohatra tany amin'ny faritry Tomasintsika dia ny rahana lana tany amin'ny faritra faritany Tuliara zay nentiny solombavam-bahoaka tatitra teto fa be dia be ny zaza tsy ampitoana zay namoronana karaha-mpanondrom-pirenena zany hoe noentina nalefa nifidy tamin'ny liste électorale novaina io ary izay zany mbola anafatra farany eto mihitsy fa tsy ara-dalàna ny fikitiana ny liste électorale ary zay no angatahan'ny mpifanandrina politika ankehitriny hoe ataovy ny fampitahana ny liste électorale tamin'ny député sy tamin'izao communal zao ary le nanaovana tovatsonia zany nanaovana tovatsonia émargement moa am'teny vahiny tamin'ny fifidianana io zany nahitana proof mazavatsara hoe nokitiana manina ary ny filazana zay nataon'ny mpikambanao amin'ny senimo hoe tsy andraikitry ny seni rery tsy fahatombamana ny lisym-pifidianana ary dia nala mazava mihitsy moa zany izy satria fantatsika ny kahany pasteur Lalasendrasina proof mazava mihitsy iny fa tao anaty lisitra izy tamin'ny fotoana ny fifidianana député nefa ny tamin'ny fifidianana communal dia tsy tao anaty lisitra izy rehefa nanazava moa ny mpitantana tao amin'ny seni dia nyteny hoe nisy fanamariana nataony lehibe amin'ny fokotany fa hoe tsy monina eo amin'ny fokotany tsony le ray aman-dreny ka tokony nalàna tao zay zavatra tena tsy ao anaty lalàna mihitsy midika ny fanalàna na anaran'olona ray na anaran'olona roa na anarana telo dia efa midika fa nikitika na andika n'le hoe renouvellement annuel de la liste électorale fanao ao anatina vanim-potoana voafetra zay ka zay zany tena mareny hoe tena andraikitry ny seni inona moa mahatonga hoe andraikitry ny seni izy raha miala zany eo amin'ny seni fube hoe lehibe amin'ny fokotany no nandefan'izay zavatra hoe nandefa fanamariana aza dinontsika fa ny lehibe amin'ny fokotany dia mpikambana raikitra ao anivon'ny seni mihitsy démembrement seni eo anivon'ny fokotany lehibe amin'ny fokotany reny lehibe amin'ny fokotany reny le antsoina hoe agent électoraux dika zany tena tompona andraikitra anatin'ny seni mihitsy izy ary anisan'ny tena mpikirakira ny lisym-pifidianana ny lehibe amin'ny fokotany zany hoe rehefa ny lehibe amin'ny fokotany zany no nanampy na nanala tao anatina lisym-pifidianana dia ny seni iray manontolo mihitsy no voakasika zay tompona andraikitra ny seni mpanao saisie fotsiny zany ny responsable informatique mampiditra zay nalàna tao ary inona tena ifandraisan'izay zavatra amin'le osoka sy mety ho tsy fahamarinana le voka-pifidianana le lehibe amin'ny fokotanyndreo zay tsy tokony hitanila mihitsy ao anatin'ny fikarakarana fifidianana satria fantatsika zany seni zany commission électorale national indépendant dikan'izany tokony mahaleo tena tsy tokony hitanila lehibe amin'ny fokotany fa ny zavatra tena tsikaritra aloha na nomination le lehibe amin'ny fokotanyndreo ary zay ny soloana akatoky ny fifidianana ny akamaroan'le lehibe amin'ny fokotany soloana tanàna iza daholo ohatra no azony rehefa feno manjato hoe nisy zavatra ohatr'izay betsaka ny Antananarivo voakasika izay Antananarivo fa na ny faritany Tomasina raha zay tena nahitany fanovana lehibe amin'ny fokotany maro indrindra tany amin'ny faritany Tomasina reny voapatany ary tsy tany majanga koa aloha nisy ohatr'izay raha ny tatitra ny Toleara fianaratsony nosoloana satria zao anatanteraka ve sanatry ny zany baiko ampandanina ny candidat-mpanjakana ve no anoloana azy akatoky ny fifidianana satria ary voamarika raha tany amin'ny Tomasina fitaraina nataony namana rehetra tany dia hoe le lehibe amin'ny fokotany tsy dia nazahoany atoko-mpanjakana vokatra tsara loatra no tena novaina dikan'izay zany tamin'ny fifidianana teo aloha zany io zay tsy nazonina vokatra tsara tamin'ny fifidianana teo aloha dia nisoloana novaina ary izay zany tena mampamelona iay amin'ity le hoe nikitiana lisym-pifidianana ity satria aza dino fa rehefa kitihana lisym-pifidianana nisy anaran'olona nalàna zany tao ary nisy anaran'olona nampidirina indraindray io lisym-pifidianana io tovy ihany nisany tamin'le lisym-pifidianana taloha raha ohatra hoe naretena tamin'ny ataoko hoe 500 ohatra le lisym-pifidianana anankiray tamin'ny fari-petidina anankiray janona 500 any io nefa nisy olona fantatsika zao fa nitafaly atao anatina
lisym-pifidianana dikan'izay a nisy anarana nampidirina tao anatin'ny lisym-pifidianana ka eo indrindra mantsy zany tena mahaverina iah am'le resaka asan'le lehibe amin'ny fokotany zay mambony siny mbola ireo lehibe amin'ny fokotany zay mariako etonao a fa ny akebazandreo anarana lehibe amin'ny fokotany natolotra eo a dia anarana ny ainga avy amin'ny tompona andraikitra politika miaraka amin'ny fitondrana ao amin'le farim-pitidina tsy nisy anarana no fidina reo tamin'ny fivoren'nytompokon'olona na nisy anarana nofidiny reo natolotry ny société civile na nisy anarana nofidiny reo natolotry ny entité hafa fa dia anarana miainga avany amina tolotrana mpanao politika eto toerana mihitsy ny mahatonga an'ireo zany hoe ary aza dino fa mbola afaka mampivoran'ireo lehibe amin'ny fokotan'ireo koa dia fantatsika tsara mihitsy fa nytokona ny ministera zay miahy azy ny tena zavatra tena olana nytindray mitoraka ity dia ny fampiasana zany zay ratsa mangaiky zay mba hitadiavana vokatra mitanila mety ho any amin'ny candidat-mpanjakana zay zany tena ifandraisan'le fikitihan'le lisym-pifidianana sy ny amin'ny osoka mitranga mihitsy ary aza diny fa reo lehibe amin'ny fokotanyireo no mbola nanolotra ihany koa ny anaran'ny membre bureau de vote rehetrarehetra ny kirakira ny fifidianana tena tsoroko eto mihitsy fa tamin'ny toerana anankiray zay tsy diako satria mba nanara-maso ny fifidianana ihany ny tena tamin'ity membre bureau de vote efa notoriana tamin'ny deuxième tour ny présidentiel hoe nareo a membre bureau de vote reto a tsy tokony anao membre bureau de vote satria fantatra mazava be fa mpikambana amin'ny atoko politika miaraka amin'ny fitondrana efa novain'ny CNI reo tamin'ny deuxième tour ny présidentiel fa tamin'ny fifidianana communal tafaverina daholo reo olonreo tafaverina daholo reo olonreo ka zay zany mampalasa saina n'ity zavatra ity hoe inona loatra ny tena tanjona nikitihan'le lisym-pifidianana rariny loatra zany am'izao fotoana zao raha tena mitaky ny akamaroan'ny mpifidy indrindraindrindra moa reo vondrona miady amin'ny tsy fanarahan-dalàna rehetra sy niosoka nandritra ny fifidianana hatramin'izay ny MSCFI eo ihany koa reo candidat mety ho lany izy mety ho lany tamin'ny vokatra ofisialy mety tsy ho lany tamin'ny vokatra ofisialy fa tsy le vokatra tamin'ny vokatra tsy ofisialy no zava-dehibe na le fahalanina na le tsy fahalanina tamin'le fifidianana fa le ady amin'le tsy fahamarinana ao anatin'le fifidianana mihitsy zany tsy maintsy iseho ary fantatsika moa zany fototry ny fitondrana miorina amina tsy fahatombanana zany sy miorina amin'ny zavatra mampiahamarobe dia zao hitatsika eto amin'ny firenena fa betsaka ny zavatra tsy mandeha ary tena marisa dia marisa ny olona maneho fiara-miasa amin'ny fitondrana satria tsy mazava le fitsipy-daloha sy le zavatra etaetan'le vahoaka tiana tongavana zany ka eo zany ny tena tiako isarihana ny sain'ny sarababe-mbahoaka mihitsy hoe tsy sanatry fanakorontanana na fandany mpotoana le fitakiana ataon'ny akamaroan'ny olona zao zay misy a tena efa tofoka mihitsy tamin'le osoka sy alatra natao tamin'ny fifidianana te anova sy te hitady zavatra marina eto ary misy indray koa mbola victime tamin'ny fifidianana farany teo ka na le olona tsy tonga nandray anjara tamin'ny fifidianana no zay fahakoviana zay tamin'ny asan'ny tsisy anirery satria raha ataotsika parallèle zany ny rafitra mandrafitra ny CNI io dia fantatsika tsara mihitsy fa eto a ny CNI nationaly misy ny rafitra any amin'ny district misy ny rafitra any amin'ny commune misy rafitra any amin'ny fokotany fa parallèle amin'izay koa ny ministeran'ny ady-tany azadino a fa ny chef d'antenne isaky ny ao amin'ny CNI raha tsy mangaiky ny CNI isaky ny district ato amin'ny faritanina Antananarivo indrindrindrindra ny chef d'antenne amin'ireny dia nylefitry ny chef district zay tompona ndraiky mpanjakana ao ministeran'ny ady-tany manaraka an'io any lehibe amin'ny fokotany zay mbola eo mbany fiahininy ny ministeran'ny ady-tany any koa mbola nanondro an'reto membre bureau de vote be da be reto ka rariny loatra zany raha ohatra ka hoe tonga le olona mitaky an'le fahamarinana amin'izao fotoana zao satria hita mihitsy le fitany lany eo tsy fahatombanana maro de maro tsy fahatombana tena be de be ary eo ihany koa nefa le eritreritra mihitsy tsy ampiseho le tena etaetam-bahoaka ao anatin'le fifidianana zay le milaza le osoka sy le alabato ka io osoka sy alabato tsy vita mihitsy io raha tsy misy an'le réseau zany misy an'le mpitatana tanila zay aloha zany de tena hoe tena mihitsy hoe tsy fiandaniana zany de tena tsy hita mihitsy tamin'ny asa fiatrehana ny fifidianana hita nge zany tamin'ny resaka fanaovana propagande izy moa tsy nahita ny fitaovam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana nanao propagande fa nisy ny teny an'izany ve ary nefa tena amin'izany fotoana zany tena na tsy misy mpitory ara zoanseny mihitsy no mandray fanapahan-kevitra mametraka fitoriana amin'izany zavatra zany zoanseny mihitsy koa
no tena hoe nanara-masony reo ratsa mangaika ny rehetrarehetra io momba nyty resaka lisy-pifidianana ity ka tsy miandro hoe isy olona hitarainy aloha vao nandray fanapahan-kevitra ary zoanseny mihitsy koa ny tena mbola nanadiady na amin'ny fomba fiasan'ireo ratsa mangaika an'ireo indrindra moa fa miampy an'izao fitarainana maro de maro zao de tena tsy mety kosa ny fanipazana gan hoe tena tsy aty aminay fa tany am'lehibe amin'ny fokotany na hoe tsy aty aminay fa indro avoakana meloha le vika-pifidianana mba hampitsotsotra satria tena misy lalàna amin'ny fia kosa aloha le fifidianana ka nareo le ataoko hoe ratsa mangaika ny seny tsy manara-dalàna reo tena misy sazy misy ny infraction électorale fa misy tena infraction pénale tena misy sazy mifandraiky am'izany mihitsy satria mivadika tena ohatrany hoe karazana tena eloka be vava mihitsy le tsy fanarahan-dalàna ao anaty fifidianana atao am'izay ka atram'izao aloha hatreto de ohatrany hoe tena zay ny tena mampalahelo atolaka any am'le société civile na ny olo-pirenena indray le tsy fahatombanana am'izao hoe tsy andraikitra ela izy fa andraikitry ny société civile na ny olo-pirenena tsy efa nisy fomba fiasa teto tamin'ny taona maromaro lasy zay tena ny société ny engagé zany nanao niantso sy nampiasa ny olona natolotry ny société civile ny CNTR tamin'izany fotoana zany tondra karazana fisy nisy couleur maromaro zay rose fotsy nandeha ny tetitrano mihitsy ary hitatsika fa nanomboka voarina le lesoka tamin'izany fotoana zany inona moa ny lokaloka koa teo amin'io 13 mai raha nisy le greviny len'le député telo amin'ny fitopolo reny mba hoe isiny tena hoe fifaninanana masina mandritra n'izany fifidianana zany fa nohony am'izao fotoana zao satria rehefa azo le fahefana miaraka amin'reto ministera zay ataoko hoe mifandraika amin'ny tsy maintsy miara-miasa amin'izany ohatra de lasa ohatrany hoe tazana be zany le tsy fitanilany ka indraindray le izy nafantatro le fomba fiasa arak'izay le teneniko teo hoe misy fomba tokony fomba fiasa fanaitahaka sy tokony tsara teo aloha dia lasa najanona le izy nanampiasa olona natolotry ny société civile taty aloha naverina am'lehibe amin'ny fokotany ndray le latsa mandraiky anseny ao anivon'ny fokotany ka iza moa ny tsy hitanela le izy reo olon'ireo satria ampetsona matetika ary ho amena am'izay fitaovana sy fananana mety mahafalifaly azy matetika rehefa ampivoriana any ambadibadika rehetrarehetra tsy maintsy manatateraka zay baiko ho alefan'izay mety mampampadefahiraka azy anisany navoraisina tatitra ihany koa ny momba ny hoe mpikambana ny birao-pifidianana mandrotsaka vato antsokosoko ao anatin'ny urne afaka manamafy an'izay ve andriamatro feno manjato tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo teto Antananarivo renivohitra no nazony mpanao gazetinay an'izany tatitra zany tena zavatra manahirana tamin'ndray mitoraka ity de le lehibe amin'ny fokotany nosoloana akatoky ny fifidianana zany hoe inona misy mission manokana avy ampanaovina azy mahafantatra tsara ny tena fomba fiasany visy ary rehefa nanolotra membre bureau de vote reo de tsy maintsy zay olona fantany sy olona mpifanerasera amin'ny any koa tsy maintsy natolo tao amin'le bureau de vote tena mbola tsy nisy olona moa zany de aloha de tsoriketo mihitsy fa nisy bureau de vote teto Antananarivo teto zay nanaovana fanamariana moa ary tena isorako an'Andriamanitra moa fa tamin'ny fotoana nanaovana fanamariana an'le bureau de vote nandalo mihitsy ny tompony andraikitry ny senito amin'le district eo amina birao-pifidianana anankiray eo ry amin'ny latabatry ny président bureau de vote zay misy an'le urne anankiroa eo mihitsy le assesseur mpikirakira mpiandraikitra n'le assesseur faharoa zany mpiandraikitra n'le bulletin unique iny no mipetraka eo anelan'elan'le urne anankiroa raha tokony ry amin'ny latabatry ry amin'le vomi akaiky mivaravarany al izy tsy zay nefa ny voafaritra ny lalàna raha ny tena izy zay ny voafaritra ny lalàna satria efa misy fampiofanana atao mihitsy amin'ny fandaminana ny salina iny de rehefa tonga ny tena nanao an'le fanamariana satria moary zay ny tena favoazana amin'ity zavatra ty ianao zany tsy mba afaka teny sy manamarika avy hatrany ianao fa voafian'le lalàna hoe observateur de mandeha foana le zavatra tsy ara-dalàna mandra-pahitan'le tompony andraikitra vahaolana rehefa nanontaniana le président bureau de vote na izy raha tsy nalala akory hoe zavatra tsy azo atao zao ataon'zany dikan'izay na le membre bureau de vote ro ara de tsy nafia ny asa tokony ataony ary ny tena nampalahelo de betsaka tamin'ireo no nanontaniana fa tsy navita fiofanana akory ny akabeazany tsy nanao fiofanana membre bureau de vote zany ka normal loatra ary tena hoe ohatrany hoe lasa ohatrany hoe zavatra tsy ara-dalàna indray ny lasa ohatrany hoe normal satria olona tsy niofana akory de lasa nanao membre bureau de vote
de eo zany tena mahavariana sy natonga zay ve natonga an'le hoe namoramora kokoa nampiasana n'ity le lista novany ity fa azadiny fa mifandray foa zany mato zany ianao nanovany ity lisque ity na nisy doublon na nisy triplon ary mazava be zany fa nisy dikan'izay tsy maintsy misy tanan'olona androtsaka an'io bulletin io anatin'ity le urine ity de zay le tsy faiza manao rehetrarehetra zay no mifangaro satria zao azadino tsy afaka angalatra ao anatina resaka filaminana mihitsy ny mpangalatra fa ny mpangalatra tsy maintsy tadirika ao anatina resaka somary ohatra misavorovolo somary ohatra mikorotandrotana ka rehefa mitonga zay zavatra tsy filaminana rehetrarehetra zay tapapetra marina ihany zay mitombona tanteraka mihitsy ny fandrotrahana vato maromaro ao anatina io inona moa ny epetrahan'le assesseur faharoa eto amin'ny latabatry ny président bureau de vote zava-nisy mihitsy zany teto amin'ity ary tena nanaovana fanamariana zany ohatraohatran'izany zany le tsy fahatombomanana mifangaro amin'le fanaovana otsika ka tsy ho gaga mihitsy ary raha andeha tokoa moa fampitahana an'ireo listy ireo ampitahana tokoa ny olona nanao sinia sy ny tovatsiny sy ny vato tao anatina io le urne io de betsaka no zavatra ho tsikaritra ao anatin'io zavatra io ary zay zany de tena mbola manamarika mihitsy hoe tena rariny sitsiny raha misy io fampitahana an'le lista émargé io tamin'ny communal sy tamin'ny de législative hita aloha voalohany ny mitovy ve sa tsy mitovy le liste électorale ary faharoa koa tena hita eo am'izay hoe iza avy ireo mety karazana doublon na triplon na vita soni zay ma tsy mahatonga an'le hoe fananinona ny lasa nisy matoto mifidina ohatran'izany rehefa tafarotsaka tsy naturina ke le vato de normal be rehefa complice zany le membre bureau de vote raha manisy sonisy tovatsoniatsy anatina resaka lista le fanaovasonisy tovatsony fotsiny ka zay matsy ny tena anamariana eto hoe le fitanilany ataon'ny membre bureau de vote tsy ndatsa mangaiky an'seny zany mivoafokotana tena tsy mahatomombana mihitsy any fifidianana teto amitsika eny ary afaka mitondra hafatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana andriamato feno manjato mielony amaranantsika fandarana satria mampatsiakely ihany koa moa hoe noho izay le fitakiana izay de nisy hetsika zao nataony avy anivony antokotiko Madagasikara sy ny avy eo anivony RMDM zay ivondrona ny tokom-panotra maromaro miampy ny fikambanana ohatrany hoe MCFI zay tsy manaiky ny osoka amin'ny fifidianana nisy hetsika indrometona zao efa natao ny ray tany amin'ny QG ny antokotiko Madagasikara tany Belera de ny ray natao tao amin'ny kianjan'ny Magrobe Oririka misy afatra afaka hoentin'ny andriamato feno manjato hoe mikasika izay fitakiana izay sy ny mikasika ny fifidianana izay vao avy narahantsika teo le fanamariako aloha na eo nitatitra amin'ireny hetsika reny de le izy zany tsy hetsiky ny atokotiko Madagasikara rery fanazavandreo to fa de hetsika ho an'le olona mitaky ny fahamarinana rehetrarehetra zay le tena teo hoe fa nisy zany ohatran'ny MCFI zany ane efa tsy nandray tara tamin'ny fifidianana mihitsy fa mitaky aloha ny atomombana ny fifidianana sy mitaky an'le fahamarinana ho an'ny fifidianana teo aloha misy ndray koa ny efa nandray anjara koa tamin'ny fifidianana communal ty tambatra daholo zany io ary nanazava teo hoe rariny sitsiny loatra le fitakiana satria fatatsika tsara mihitsy nge am'izao fotoana zao fa tsy mifandraiky am'izay mety neritreretin'le olona nylatsaka hofidiana hatrany amin'ny faritany ka hatrany amin'ny distrika sy ny commune maro samihafa ihany vokatra zay mivoaka aloha hatreto dikan'izay zany mitaky izy ireo ny sin'ny fiarahametana vahoaka malagasy mihitsy zay matsiaro fa tena tsy tombombana ny fifidianana ary tsy mifandraiky am'izay etaetan'olona voka-pifidianana zay miseo de mba isin'le hoe fiarahamonina mirindra sy ho avy mamiratra ho an'ity fireneny ty de mijoro arofanina sady ireo olona ireo ka zay zany tena anafarana hoe tsy sanatry fanakorontanana akory ny hetsika mety ho atao na sanatry hitarika any amina resaka fandrobana na ho resaka fanonganam-panjakana zay ny fanazavana fa kosa hoe tena fitakiana ny fahamarinana nandritry ny fifidianana ary raha ny fifidianana communal farany teo ny teto Antananarivo de zay le fampitahana ny liste émargé zay ny tena takiny hoe ampitahor eo fa ho hitatsika amin'ny marina mitika rehefa hita amin'ny marina de hita eo am'izay hoe taizany nisy lesoka izany nanao inona teto amin'ny fireneny ty teto amin'ity fireneny ty ka niafatra ho tsipy amin'ny zay mahatsiaro pireneny mahatsiaro manana ny fitiavana ny tanindrazana zany tovy-firekevitra indrindra amin'ireo olona mitaky ny fahamarinana rehetrarehetra zany ary tsy adidin'olona ray izy ty fa adidin'ny malagasy rehetra mihitsy de itsona an'izany
firaisankina rehetrarehetra any ary ny kabary mandehara dia miantso hatramin'ny tompona ndraiky mpanjakana mba hiara ikariko an'izany fahamarinana izany tsy misy manana tombontsoa ny amin'ny isian'ny fankahalana sy ny tsy fiarah-miasa eto amin'ity firenena ity fa mba isian'izay le hoe fihavanana sy fiarah-miasa ampandrosin'ny firenena zay dia tsy maintsy katsahana kosa aloha zay fahamarina eto amin'ity firenena ity zay atao hoana moa ny asa amin'ny olona zay neritreretinao fa mety ho nangalatra ny safidinao na mety ho nangalatra ny mety ho vatinao dikan'izay zany a ilaina zay fitakinany fahamarina zay ka za manipy teny any eto hoe tsy misy resaka fanakorontanana io tsy misy resaka fitadiava-tseza io fa io kosa dia resaka tena hoe zo fototra ary ao anatina voafaritra anaty lalam-panondrena zany zoan'ny olona maneo hevitra voalohany indrindra ary zoan'ny olona koa manao fitakina zoan'ny toko-panohatra sy zay tsy miaraka amin'ny fitondrana mihitsy manao arofanina ny mpitondra satria samy tompon'ity firenena ity samy manana diditra ndraikitra ny amin'ny fitantanana ny firenena na tsy eo amin'ny fitondrana ary ka raha ndraikitry ny olo-pirenena rehetrarehetra ny manao arofanina sy balizo an'ny mpitondra tsy izy kosa ty zavatra ny seo teto tamin'ny fotoana oatra zany dia misy dingana atao io hitako tsara na rahako tsara le dingana nandeha tamin'ny fotoanandro ny tao amin'ny belera aloha zay nyantsoina olona maro tao amin'ny QG antiako Madagasikara dia androany a tao amin'ny kianja ny finoana tao amin'ny Magro Beorika zay efa nanentanan'olona ary natongavana olona maro ny olona tonga rehefa nanao sondage kely ka dia hita hoe maro ny olona te haneo hevitra sy te hitondra ny anjara biriky ny eto amin'ny firenena olona vaovao maro tanora lehibe na mbola tsy ampitoana raha sasany efa misy tonga zany mahatsapa an'izay fitakina fahamarinana zay ary mivoatra sy mandalo dingana le izy ka dikan'izay hoe araky ny tenen'ny mpitarika hoe mila ny fitondram-panjakana zany miaino zay fitakina fahamarinana zay dia arakaraky ny fivoarana eo moa zany mizoran'le tolona fa manainga ny besomary kosa mba hamaly miantso ny amin'ny fotoana rehetrarehetra zay mety isian'ny fifanetanana sy ny fifampitana hevitra sy fifampitam-baovao momba nyity ady amin'ny tsy fahamarinana eto amin'ny firenena ity ena re dia mankasitraka anao nyverina vahiny teto amin'ny fandarana dinika dia mankasitraka tsika isa tokantrano koa nanaraka ny fandarana dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo dinika